Faly miarahaba ny mpanaraka ny pejy Tija avy eto amin'ny Soasoa sy Dr Nina avy eo amin'ny association psychose. Izy moa zany sady psychiatre no psychothérapeute EMDR dia mahakasika an'izay no resantsika eto. Dia izany indray zany Tija matianina amin'ny fahasalaman'ny saina. Zara aminareo momba ny ratra zany dona ratram-panahy, ratra anaty zany no natsotsika azy daholo. Dia raha manam-panontaniana ireo dia aza misalasala mametraka izany eo amin'ny commentaire zany ho an'izay manaraka mivantana. Tsy ampiandrasana ela zany fa tonga dia avy hatrany tonga ilay izy ratram-panahy zany izay anatsona anazy. Ohatran'ny hoe voambolana zany notadiavana tamin'ny efa roa taona lasa teo zany ratra nadona fahafantaran'ny olona azy. Dona zany izy raha ohatra hoe choc trauma, fa ilay ratram-panahy tiana tenenina eto zany dia hoe ny tsy ny saina rery zany no hoe voakasika fa ny maha olona iray manontolo an'iny olona izy. Izany hoe tsika malagasy miresaka hoe ny fanahy no maha olona dia amin'ny sehatry ny fahasalaman'ny saina ny fanahy io tsy hoe io zany mahakasika ny rehetrarehetra maha olombelona an'iny olona iny ao ny vatana, ny saina, ny fo, ny fanahy, ny fihetsika, ny toetra, mikorontana daholo zany izay zany no tiana no nahatonga an'ilay izy. Dia androany hifantoka amin'ny générationnel, intergénérationnel complexe traumal izy ao amin'ny ICD 11. Ny DSM 5 moa zany mbola tsisy an'izy io, PTSD zany no anatsony azy. Voalohany tena nomboantsika kasitraka ny association psychose zany miara-miasa nanatotosa nanatanteraka n'ity zara ity androany miaraka amin'ny Soasoa dia fiomana ihany koa fa mety ampihetsi-po zany ny zavatra zaraina eto dia atao izay mampety anao dia mifampiaino izany hoe ity zany natao taloha hoe zaraina amin'ny mivantana ohatran'ny hoe afaka mandray anjara fa ity moa zany fa ny olona maromaro kokoa zany mandray an'ilay izy dia natao ohatran'izao ilay izarana azy. Ankoatran'izay ihany koa fijery maro lafo no jerentsika eto na dia misy resaka momba ny lasitsika fa tsy mikendry akory io zany hoe hanamelona fa amin'ny ankapobeny araka ny tantara sy ny porofo ny siantifika sy ny fianarana ny ratovina ny traikefa arak'asa no ifampizarana eto. Ary koa tsy natao zany ity hoe consultation fa karazana hoe fampahafantarana psychoéducation ary tsy mahasolo fijerena mpitsabo manokana zany. Manasafidy tsika mandray andraikitra rehefa mandray zany hoe manapa-kevitra ny mampiasa ny zavatra izay zaraina eto zany hoe tsara foana manantona zany manontany ny matianina zany rehefa hanao zavatra indrindra amin'ny resaka fitsaboana satria saropaty zany. Alohan'ny tena nomboana koa dia tianay zany ny misarika anareo zany eto amin'ny fanontaniana maromaro zany ohatran'ny hoe tianay saintsaintsika zany sy hoe manontaniantsika antsika. Ohatra izao hoe ianao ve liana amin'ny ohatra hoe amin'ny fiainanao zao inona no tsapanao hoe efa niainan'ireo nipoiranao dia hoe liana ny afatan-javatra hafa ankoatra ny efa hainao sy hitanao ve ianao. Inona mitranga eo amin'ny fiarahamonina izao no tsapanao efa nitranga taloha. Fantatrao ve hoe ianao hainao ny tianao sy ny fantatrao ve ny maha izy anao. Izany hoe tsy voatery valiana zao zany reto fa afaka manoratra ihany koa nareo taratasy penina dia afaka soratanareo ihany koa mijanona kely antsika iray minitra roa minitra dia fanontaniana fa hoe misokatra amin'ny traikefa vaovao ve ianao sa efa ampy anao izay azonao sy ny voizinao. Manitidika anao ve ny mahakasika anao sy ireo zava-mahazo anao sy ny hafa. Ireo zany fanontaniana isarihana antsika. Roa minitra zany isantsika isan-tsainana sy mamaliana an'ireo fanontaniana ireo raha afaka mandray manao manoratra ianao. Sao dia misy anampiny Dr Nina ny ohatrany hoe mikasika ny ireo fanontaniana ireo ohatra na namana ihany koa tsika ato miaraka amintsika eto. Raha misy anampinareo amin'ny ireo fanontaniana ireo na hoe ny traikefanareo zany manodidina ny hoe ireo fanontaniana ireo raha misaotra ny Tija nanome ny fitenenana miarahaba antsika mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra. Fanontaniana angamba aloha mbola tsy misy, tsy dia manana fanontaniana hatreto fa dia ampahafantatra misimisy kokoa ny vahinintsika anankiray ihany koa i Dr Andrandrasana Odila izay psychiatre sady psychothérapeute en EMDR. Izy no présidente ny association EMDR eto Madagasikara izay ho resantsika rehefa avy eo hoe inona izany EMDR izany. Satra betsaka. Tonga soa ihany koa Dr Esther Odila fa mandray anao izay dia izaho moa zany tonga dia efa niroso satria tara kely tsika niditra dia miala tsiny fa tsy napiditra nanao nanome fitenenana anareo teo. Ataontsika ohatran'ny hoe aza misalasala mihitsy raha misy fanamariana na ohatran'ny hoe zavatra tiana ampiana zany amin'ny fampahafantarana eto androany. Dia dila angamba izay ny roa minitra. Ireo fanontaniana ireo zany natao ohatran'ny hoe nampidirina teto ahafahantsika miomana amin'ny zavatra ho raisintsika sy ny fampahafantarana androany. Dia ity horonan tsara ity ny zanany nampidirina teo fa tsy tafiditra ilay izy fa ho zaraina angambany ho alefa eto amin'ny chat angamba ilay izy dia afaka jerenareo rehefa vita fa horonan-tsary izay manamafy ny zavatra ho zaraina ihany aloha ilay izy fa rehefa manana fanontaniantsika fa ho ampidirintsika ihany rehefa avy eo zany hoe ity zany ilay voalohany dia misy resaka horonan-tsary momba ny EMDR koa rehefa avy eo ho alefa ihany rehefa avy eo. Misy fanontaniana hoe misy ifandraisana amin'ny traumatisme ve ny crise de spasmophilie azafady. Ho valintsika ve ilay fanontaniana sa indrasantsika rehefa avy eo Dr Nina sy Dr Esther. Mba ho angontsika ny fanontaniana dia ao amin'ny tsasany eo tsika miezaka mamaly azy sao dia efa voavalintsika atao anatin'ny
Zany hoe tiako marina moa zany hoe tsika zany tsy hanao consultation loatra eto fa mamaly arak'izay traikefantsika. Inona no ahoana no mety ho fisehon'ny ratra-panahy, ny traumatisme zany io. Ilay zany taketra tsy hita maso avy amin'ny ratra-naty taloha izay mangeja izao. Zany hoe matetika izy io zavatra nitranga tamin'ny fahazazana hoe ny zavatra goavana an'izy io zany dia tsy niraisina tanana ilay izy dia mijanona lasa ohatran'ny hoe mangeja ny olona iny foana zany. Dia araka ny lazaina teo aloha hoe naninona no natsoina ilay izy hoe ratra-panahy, antsoina hoe ratra-naty ihany koa zany izy fa isika malagasy hoe ny fanahy no maha olona dia ny maha olona ny olona indray manontolo mihitsy zany voakasika rehefa ilay tena ilay traumatisme grave ilay izy dia ny fony saina, ny fanahy, ny vatana, ny toetra, ny fihetsika fa fanambariana kely tsy adala ny olona maratra fanahy. Inona ny raha tokony ho izy zany dia ny vatantsika olombelona tokony hoe mahay miatrika tranga amin'ny fiainana. Dia nefa ilay ratra io zany mangeja zany io dia na misy an'ilay hoe mitsoaka ilay olona tsy afaka miatrika an'ilay izy na izy miady na izy mikatso. Zany hoe ireo zany ohatra vitsivitsy ny teny anglisy ilay hoe fight flight freeze dia misy maromaro moa zany fa fight flight freeze no tena fandrentsika matetika. Mety ho fisehon'izy koa zany hoe manana fijery mihiba miantraika any amin'ny fomba fitondran'ny olona tena na ny fitondran'ny hafa na ny fieritreretana ny hafa, ny fieritreretany amin'ny tenany sy ny manodidina. Zany hoe mihiba io zany hoe somary ohatran'ny hoe mieritreritra izy hoe ratsy daholo ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana na hoe ratsy ny tsy misy zavatra tsara zany. Mety ho fisehony koa zany dia rera-dava ilay olona, misy ny hoe lasa tsy ela velona ilay olona, marary an-doha, marary an-doha lava, mandoa na te handoa matetika io zany ilay resaka hitantsika matetika any amin'ilay panic attack, anxiété zany tena ahitana an'io. Ketra-dava ilay olona, ela vao mahita torina, tsy ampy torimaso lava na hoe matory be. Misy ny hoe flashback, hoe sarina ny mofo miverimberina mampatahotra an'ilay olona, zany hoe miverimberina zany lasa mampikatso an'ilay olona. Samy hafa daholo ny fomba fisehon'izy io amin'ny olona tsirairay avy, zany hoe tsy hoe akory raha misy an'ireo dia hoe mety misy ratra ilay olona, mety tsy izay koa fa mety hoe zavatra hafa, fa misy ihany koa nefa ny olona misy ratra tsy misy zavatra miseho mihitsy fa any amin'ny lasa mivadika aretina ilay izy, ohatra aretina mitaiza ohatran'izany. Manaraka toy n'ilay hoe mety ho fisehony mandatsy mino mihitsy ilay olona hoe nisy nitranga taminy akory, sarotsarotra ny ahafahan'ny feno fihetseham-po. Fihetseham-po zavatra voajanahary zany maha olombelona, na tsisy mihitsy ilay fihetseham-po na diso tafahoatra tsy an'ilay olona manome an'ilay fihetseham-po zany lasa miteraka zavatra hafa ilay izy na izy zany lasa victime hoe voavono na izy mamono na izy mandratra tena na olona ohatran'izay zany mety ho fisehony koa. Ity koa nefa zany tsy azo atao hoe satria zany misy ratra dia izao no tokony ataoko, zany hoe tsy mijustifie zavatra hoe tsy anaovanao zavatra zany ilay izy fa ahafahanao mahazo ny zavatra mety mitranga aminao. Zay zany tanjonay amin'ilay izy. Mety ho fisehony, mety tsy tonga saina matetika koa ilay olona, lasa saina lava kôtikôty izy misy complexe be ohatran'ny izao hoe fahatsapan'ny tenany, fahatsapan'ny maha izy azy, ny asin'ny tenany miambo. Ity zany ilay hoe mety ho fisehony miankin-doha, fiakinan-doha zany zao anisany hitantsika lasa resahana matetika tato ato ankoatran'ny resaka fanolanana izay mety ao ambadika an'izay koa ny ratra-panahy eo amin'ilay resaka hoe mandratra sy mamono olona, manana roatra olona, misaondava ilay olona na mifety lava. Ireo zany ilay tsy fisian'ilay hoe fahaizana mandanjalanja zavatra zany lasa tsy eo amin'ilay olona intsony satria lasa ilay ratra no mibaiko amin'ilay olona sy ny fihetsiny, ny toetra, ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana zany. Pozin'ny henatra ity koa ohatran'ny hoe zavatra mitranga be eto amintsika hoe ny hena maso zany lasa matahotra, lasa ohatran'ny hoe izay zany mibaiko anao hoe fitentsika matetika hoe mamenatra fahazanao zany na hoe misy zaza mitomany ohatra na mitomany ny zavatra ilainy dia tsy avela mitomany izy satria hoe mamenatra. Dia raha mitohitohy zany izay dia mety hoe tarika an'izay tsy ahafahan'ilay zaza maneho ny maha olombelona anazy izay satria izay mihitsy zany ilay voakasika lalina zany ilay maha olona an'ilay olona mihitsy zany tany aloha tany no voatsinitsinina dia lasa mitarika ratra any anaty ilay izy hoe tsy mendrika ohatran'izany. Mety ho fisehony koa zany eo amin'ny fiarahamonina mifamingana na amin'ny lafiny fifandraisana koa tsy mifanohana na fianakaviana io na tsia manao ilay fitentsika hoe hory hava-manana. Fikorontanan'ny olona iray mety mitarika tsy fandriam-pahalemana ho an'ny maro. Izay zany tena antony ihany koa anaovana fampahafantarana tahaka izao dia hoe ahafahana mahazo hoe maninona moa io olona io, inona no mahatonga an'izao fihetsiny izao sy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina. Ajanoko kely izao dia misy fanontaniana na fanamariana kely avy any amin'ny nareo izay manatrika eto. Miaraka amiko zany ato amin'ny studio moa zany indrindra indrindra sao dia misy fanamariana kely avy any amin'ny na fanampiana kely ny Zaratao, Dr Nina na Dr Esther, misy olona anankiray ihany koa eto tsy misy anarana moa zany fa tena natao mihitsy izay satria mety hizara zavatra personnel ilay olona dia tsy maninona fa izay anisany hoe fitandronan'ny tsiambaratelo satria mbola maha olombelona ny olona indray manontolo mihitsy mantsy ilay zavatra. Tsy misy fanamarihana afaka tohizana. Ok, tiako marina ihany koa raha misy zavatra renao zany any anatinao na mizaha reto dia atao izay mampety anao na misotro rano ianao na manao fomba fiaina respiration profonde ianao na izay manampy anao zany satria zavatra mavesatra ilay zavatra hozaraina eto zavatra mety mampisy fihetsihetsika ny any anatinao any dia atao izay manampy anao zany. Misy manontany hoe inona moa ilay resaka ato, resaka traumatisme ilay izy, resaka ratra-panahy, izay no resahana eto. Tsara fantarina momba ny traumatisme resaka ratra-panahy satria mety mamaly ny ainao amin'ny zavatra maro be mitranga.
na ny tranga. Mety ahafantaranao sy azahoanao ny tenanao sy ny hafa, mety manampy amin'ny fiatrehana ny fiainana, mety manampy amin'ny fifandraisanao amin'ny tenanao sy amin'ny hafa, mety hamerenana amin'ny laoniny sy soroana ratra-panahy tohitohy indray izany. Tena tenena dia mety hitondra fahatoniana, fangoram-po izany hoe ny empatia, filaminana, ny fihavanana, ny firaisan-kina, ny fahasalamana iombonana tsy inona ilay satria araka ny resantsika teo aloha hoe fikorontana ny olona anankiray mety manimba fianakaviana na firenena na zavatra goavana kokoa izany. Dia ohatran'izay ilay izy, izany hoe ity ambany ity izany ity sary eto amin'ny ankavanana izy eto aminay eto ny hoe ny mpianatra raha ny sehatry ny sekoly izany, dia avy eo ny mpanabe rehetrarehetra miaraka amin'ny ray aman-dreny izany io, izany hoe ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny, dia avy eo ny sistema sy ny olona any amin'ny izay mpitondra fitondrana sy ny resaka sistema rehetrarehetra izay voakasika izay izany dia tsara mahalala an'izy io. Misy fiteny io izany hoe trauma informed, hoe mahalala ny zavatra mitranga izany amin'izay izany hoe maha-olombelona tsy inona no jerena amin'ilay izy. Dia ny antenana amin'ilay izy izany dia hoe ny fampahefana firaisan-kina, izany hoe fiarah-miasa, fangorahana, satria mifampiankina daholo ireo zavatra ireo. Safety izany hoe fandriam-pahalemana, filaminana sy ahafahana ohatran'ny hoe misoroka izany, ohatran'ny hoe fantatra ilay izy dia ahafahana mahazo izany mety izao izany ny tranga, mety izao izany zavatra azo hisoroana. Ny resaka kultura, kolontsaina, ny fitoviana, equity ohatran'ny hoe mahazo ny zavatra iainan'ny olona sy ny resaka hoe rarin-tsaina, resaka stress izany. Ary indrindra tombotsoa iombonana ilay satria lasa résilient izany fahasalaman'ny rehetrarehetra. Ny resakantsika teo aloha hoe fikorontana ny olona anankiray manimba ny hafa, fahasalaman'ny olona anankiray koa manome tombotsoa ho an'ny olona maro, ho an'iny olona iny fa ho an'ny maro ihany koa. Izany hoe miely koa izany ny tsara, miely lavitra noho ny ratsy. Dia izay no hoe ny mahasoa sy ny tsy mahasoa izany satria ilay hoe tsara sy ny ratsy koa somary relatif sy subjectif kely ihany fa hoe mahasoa ny rehetrarehetra izany no fikasana sy tadiavina amin'ilay izy. Dia ity zavatra ity atao anatin'ny bokin'ny ity dokotera vehivavy anankiray ity, Ropa Maria, ity izany no nazavaina tao, misy bokin'izay hoe inflamed, izany hoe avy amin'ny covid izany no resana an'izy eto amin'ilay hoe inflammation ity nazavaina hoe trauma izany hoe traumatisme izany hoe mahatonga inflammation hoe aretina marobe. Dia ny fanomboana io izany araka ny teorian'ity dokotera ity sy teoria hafa maro koa izay tsapa fa mitombina. Dia eto avy any amin'ny fanjanahantany no midina daholo izany rehetrarehetra ny fieritreretana hoe ambony noho ny hafa. Eto izany hoe ny fieritreretan'ny vondrona anankiray mietratra hoe ambony ny hafa, dia ao anatin'izany ihany koa miditra ny eto ambany rehetrarehetra, eto ambany suprémacisme izany hoe ambony noho ny hafa. Dia ireo manondro makany amin'ireo izany mifampiankina eo izany ilay izy. Ao anatin'izany no hoe child abuse izany hoe domestic violence ny DV, trano izany hoe mikorotana ao an-trano mamono, ny herisetra ara-pananahana, ny resaka famonoan'olona, slavery, fanandevozana izay, fanandevozana saotra betsaka. Dia ao anatin'izany izany makany amin'io ilay trauma io daholo. Misy ifandraisany amin'io daholo izany araka ny teoria sy ny fikarohana an-taona maro satria ny kolonialisma dia efa ela 1400 tany angambany na alohan'izay efa nisy izany. Amin'ny tantarany eto Amerika angambany izay ilay Christophe Colomb mitsika indray fantatrareo omaly moa izany 29 mars mankalaza izany tsika. Mahatsiaro moa izany fa tsy mankalaza loatra satria mahatsiaro tsy manaraka izany hoe raha hitanareo ity sary eto amin'ny sisiny ity indray avy eto amin'ny farany ambany ny hoe générationnel hoe avy ao amin'ny vatanao izany avy avy any amin'ny razambe traumatisme historique dia miakatra lasa ohatran'ny hoe conditionné ny ara-tsosialy io izany. Dia mahatonga ny expérience négative de l'enfance, les adverse childhood experience izay misy voambolana natao koa izany tamin'ny roa taona lasa dia ny hoe sedra fahakely. Dia ny izay ho resana amin'ny fotoana manaraka dia eo izany misy hoe ny développement ny olombelona neurodéveloppement, dia misy ny hoe aretina ny disabilité ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Dia inona ny vokan'ilay izy fahafatesana aloha loatra izany. Izay izany hoe aty amin'ny farany ambany mangamanga, aty amin'ny farany ambany ny conception ilay olona izany hoe manomboka any amin'ny razambeny hatraty amin'ny fahafatesany dia ireo izany ny voka-dratsin'ilay izy. Ny fahatsapana fa nisy tsy hitomombana ny rafitra ny aingana avy amin'ny fanjanahantany, ny kianja-kolontsaina, ny herisetra isan-karazany, ny sary, ny olana ara-toe-karena, ny olana ara-boajanahary izay avy amin'ny changement de climat, changement climatique, fiovan'ny toetrandro, ny fahantrana amin'ny toetoy ireo rehetrarehetra manampy ahitana vahaolana. Ny tanjonsika izany tsy hoe hifanometsiny akory na hoe hifamikirana satria rehefa mifanometsiny dia tsy afaka mifantoka amin'ny vahaolana fa andraisana andraikitra izany na amin'ny tena na eo anatrehan'ny fiarahamonina izany ny antony ny tena ohatran'ny hoe anisan'ny tanjona izany ahafahana miala amin'ilay izy izany mba tsy hitohitohy foana izany ilay izy izay izany no antenaina izany hoe ahitana vahaolana amin'izay ilay izy sy ohatran'ny hafantarany ny olona iny izany hiditra amin'izay ilay hoe inona mety manamitsika rehefa fa izay izany no antenaina izany ho vokan'ny fampahafantarana ohatran'izao ny tena fototry ny ratra-panahy ny ratra anaty dia nanoe ny colonisation io ny colonialisme dia ny fanaovana ny hafa indrindra izay tsy mitovy aminao ho tsinotsinona izany hoe ny fiheverana fa ambony noho ny hafa izany hoe objectification izany mitarika any amin'ilay hoe tsy jerena maha olombelona n'iny olona iny izany fa
zay zany le nijerentsika teo aloha teo le resaka colonisation sy ny sisa teo. Alohan'ny hidirantsika amin'ity misy anampy kely mety dia tia anampy kely alefa soary miarahaba antsika rehetra aloha docteur Randrasana Sterodila. Somary ratsiratsy ny connexion aty amin'ny toerana misy anah dia tapaka kely tamin'ilay tenin'ny docteur Nina saika présentation teo ihany no voabengo dia tapaka ilay izy. Za médecin psychiatre sady psychothérapeute miasa amin'ny hôpital psychiatrique Anjanamasina. Tia nindry kely mahakasika ny voambolana matetika mahazatra antsika, mahazatra ny gasy zany dia ilay tenenina hoe ratra-po na traumatisme io ilay lazaintsika hoe fahamoiza-po, mamoy fo, zay zany hoe tena kevy mamoy fo zay zavatra matetika mitranga araka ilay tenen'ny namantsika teo rehefa nisy zavatra na hatsapanao hoe voamosomosy ny zoa makasinao na zavatra tsy nieritreretina hitranga no mitranga tampoka amin'ny fiainana. Sanatria hoe olona tsy nieritreretinao hanao zavatra hafa taminao no nanao zavatra izay hoe mamenatra na mampatahotra dia ireny zany no matetika hitrangan'ilay hoe fahamoiza-po. Amin'ny ankapobeny ny zavatra mampanao fahamoiza-po dia toe-javatra hoe manana toetra anankitelo. Ny anankiray tonga tampoka, zay zany ny fihatongavany. Ary ny faharoa rehefa tonga dia tsisy solution, ary ny aty aorianan'izay dia tsy hita izay hanaovana anazy, mbola tsy mahita solution ihany ilay olona hiatrehana ilay izy aty aoriana. Izany hoe raha lazarana ny fotoana anankitelo dia aty amin'ny voalohany indrindra alohan'ny hahatongavana dia tsisy hafahana hiomana. Dia rehefa tonga indray dia gravy tsy hita izay hanaovana anazy ary rehefa aty aoriana ilay olona niarana dia mahatsiaro tena hoe very tanteraka tsisy azoko atao intsony fa tonga dia fahamoiza-po maizina daholo ny zavatra rehetra. Izay anamafisako ilay teneniny Dija teo. Izay angamba anamafisako anazy misaotra indrindra. Misaotra indrindra tompoko. Tena manampy be mihitsy. Dia misy fanamarihana hafa alohan'ny hanombohana hiverenantsika amin'ilay nijanonantsika teo na mikasika an'ilay fizarana farany teo tenen'ny docteur Sterodila. Dia tiantsika nijanona hiditra amin'ilay nampitsika zany rehetra zany sombitsombony fotsiny fa tsy hoe ireto daholo moa zany no hoe ireo ihany no manampy fa anisany manampy reo. Dia araka ny indraikefa zany dia ny olona rehetrarehetra manana ny fahasalamany sainy daholo eny na izahay matianina antsika mpitsabo ho an'ny olona rehetrarehetra misehatra amin'ity azy ity ny olona rehetrarehetra ny olombelona rehetrarehetra manana fahasalamany saina daholo. Mandrabelany ety ny fikolokoloana izy io ary voakasika io daholo zany dia averiko indray hoe tsy adala ny olona korotana misy fikorotanana any anaty na maratra any anaty. Ny mety manampy raha vonona amin'izany ilay olona dia mamboraka manambara zany be dia be ny azo atao amin'io ao anatin'izany ny haitao ny haikanto ny tantara ity zany ilay mbola tsy lasa lavitra na hoe afaka ampiarahana ireo zany na dia lasa lavitra ary mbola azo atao foana manao an'ireo ny kolontsaina ny anatra tantara kely moa zany tsika teo hoe ao anatin'ny tantarantsika ilay izy zavaboary mianoka ny zavaboary fanatanjahantena ny yoga ny otra yoga moa zany efa misy boky mihitsy zany milaza amin'io fikarohana maromaro tato ato zany hoe manampy amin'ny manao an'izy io manampy amin'izy io. Dia miezaka mametra-panontaniana sy miaino izay fihetseham-po miainga avy any aminao sy avy any amin'ny hafa. Izany hoe tsy tonga dia mitsaratsara zany hoe raha misy mampiseho fihetsika tsy dia mahazatra antsika ilay olona dia adala eo fa mametra-panontaniana hatrany satria tsika olombelona manan-tsaina dia afaka misaintsaina amin'izay manontany efa maninona no ty olo ty, inona ny afaka hinoko, inona ny tantarany iainany inona mahazo azy. Izay zany ilay fametra-panontaniana izay sy ilay fihainoanan'izay olona izay zany na fihainoana ny tenanao mamboly tsikelikely an'ilay fangoram-polo hoe empatia sy firaisan-kina. Izany hoe io zany ny fanombohany dia mangoraka ny tenanao ihany koa. Rehefa tsy mangoraka anao nefa azonao atao zany ho anao tsy manamely tena be loatra zany hoe tsisy fahadisoanao tsisy ny safidy an'izany hoe ho voazanaka izany fa izay no zava-misy tsy afaka niverina amin'izany tsika fa ny ankehitriny sy no avy no ananantsika fahefana dia izay zany ilay hoe tsy manamely tena tsy manome tsiny be na ho anao na ny hafa satria averiko indray hoe tsy mahita vahaolana tsika rehefa tsy mandray andraikitra zany ho antsika sy hoe raha hanondromolotra foana zany dia tsy ahita vahaolana tsy afaka miroso any amin'ilay vahaolana. Na misy ary zany ny ratra azo atao mankasitraka amin'ny zavatra izay mety sy mandeha ao amin'ny fiainana mamela anao mamela ny hafa fandray amin'ilay hoe tsy manamely tena izany hoe ny famelanao na dia tsy vonona ianao hamela an'ilay olona na izay zavatra nazo anao afaka omenao anao afaka atolotra anao zany izay famelana izay atao foanao izay dia mety hanampy anao izay mifandray sy miriariaman'olona. Izany hoe amin'izao zany ny fikarohana be dia be rehefa misarotra ny fifandraisana amin'ny hafa na amin'ny tenanao dia lasa misizole ilay olona lasa miataka kanefa iny fiatananao iny ihany koa vao may manimba ny maha olombelonao satria isika olombelona dia être social socio-being zany hoe tsy afaka miaina rery tsy mahavita tena dia izay no hoe mifandray fanirian'ny olona lalina indrindra zany fifandraisana izany na amin'ny tena ny amin'ny olona ka rehefa tsy manao an'izay zany ilay olona dia mety vao may manampitrotraka an'ilay ratra efa ao anaty izay satria io moa zany misy etapy tsy voatery hoe tonga dia tranga hoe vonona ilay olona rehefa manao an'ireo ilay hoe matsiaro an'izay hoe izao zany mety nitranga tamiko dia mandeha tsikelikely ilay izy fa tsy tonga dia hoe ohatra izao na hoe indraindray moa zany ilay izy tena lasa
noir et blanc be hoe na aty amin'ny sisiny be aty na aty fa mifandanjiny foana zany no mahasoa ny rehetrarehetra sy ny mety zany. Dia io le karazana fifandraisana io miresaka amin'ny alalan'ny firesahana. Raha vonona amin'izany ianao raha tsy afaka miresaka ianao afaka manoratra, afaka manao diary ianao mamoaka manoratra ny ratranao, afaka manoratra tononkalo zany zao be dia be ny hira hitantsika eny ny tononkalo fihetsem-po reny zavatra reny zavatra tsapa daholo reny, azonao soratana, azonao anehoana an'izany, amborana an'izany, manambara an'izany. Dia amin'ny alalan'ny kilalao ihany koa misy an'izay hoe 7 à 77 ans tsy misy taona ny resaka kilalao, azonao atao ny milalao averiko indray hoe mandanjalanja rehefa lehibe ianao lanjalanjaina ny kilalao. Ho an'ny ankizy angambany izany lanjalanjaina ihany koa. Ny ankizy moa milalao fa amin'ny alalan'izay ihany koa no ianarany. Dia miresaka fiarahana zany ao anatin'ilay kanto ihany koa izay manampy antsika moa malagasy dia izany mihira izany ifandraisantsika mihitsy zany amin'ny fiarahana fianakaviana sy amin'ny namana. Dia mifanakalo izany ireo resaka fifandraisana ireo dia atao amin'ny alalan'ny hoe matetika moa zany manahirana ny olona manao dia asiana zavatra mety voamaina nampitrotraka ny rarin-tsaina sy ny tsy fahafahana fa na hoe tsy mila zavatra hafa zany fa hoe ireo dia efa mampifandray. Azonareo angamba ny tiako lazaina amin'izay hoe fifandraisana asiana zavatra tsy manampy an'ilay olona le fifandraisana fa ilay fifandraisana tsotra izao dia efa manampy nefa. Dia raha tena lalina ilay ratram-panahy dia manimba an'ilay olona sy ny hafa dia ilay fitsaboana maharitra zany amin'ny alalan'ny fanafody. Misy psikiatra anankiroa tsika sady psikoterapeute, psikoterapia ao anatin'izany mety miaraka ireo mety hoe alefa aloha fanafody amin'ny voalohany arakarak'ilay tsirairay izay zavatra mahazo tsirairay avy. Dia ho resahantsika jerentsika misy zany resaka EMDR na ny EMDR amin'ny teny anglisy zany anatsondrareo azy dia anisany voaporofo fa manampy ihany koa hisorovana nanampiana amin'ny resaka ratranaty zany na ny ratram-panahy. Dia alohan'ireo sotsoka amin'izay misy fanamariana hafa ve izay ny anjarako mety mbola hiverinao ihany rehefa aveo fa misy fanampiana hafa ve alohan'ny hidirantsika amin'ilay EMDR? Tsisy hanampiana angamba ny aloha raha ny avy amin'ny iray fa ny avy amin'ny mpiaino no andrasana amin'ny fanontaniana. Ny alohan'ny tena hiresahantsika manaraka momba ny EMDR moa dia tia amaly ny fanontaniana ihany sa mety ve izay sa faran'mety? Mety. Raha inona ny micro rehefa tsy miresaka dia ohatran'ny misy zavatra ho resahan'ny docteur Esther koa rehefa aveo. Sa ataontsika izao aloha izay dia aveo mamaly fanontaniantsika? Maninona aloha angamba ny valiana aloha ilay fanontaniana satria lasa dia mitambatra bitsaka. Okay. Nisy fanontaniana moa teto hoe nisy anankiray tao amin'ny pejin'ny association hoe mahavoa ny rarin-tsaina ve ny ratram-panahy. Efa voalaza teo amin'ny présentation teo ihany moa ilay izy hoe misy ifandraisany be dia be ny atao hoe traumatisme ny ratram-panahy tamin'ny fahazazana sy ny hitrangan'ny rarin-tsaina aty aoriana. Satria ataontsika hoe ny traumatisme niainan'ny ilay ray aman-dreny tamin'ny nisy fahazaza no entiny koa hitaizanan'ilay zanany indray rehefa miteraka izy dia miampitampita ohatr'izay ilay ratra. Dia nefa raha ratsy ny fitaizana amin'izy vao teraka iny zany ataontsika hoe hatramin'ny fahaentoana any na mihoatra kely dia iny no lasa miteraka any amin'ilay rarin-tsaina na stress zany. Stress tsy voazava hoe tsy voazava ny fiainana andavanandro zany. Fa indraindray misy hoe rarin-tsaina mipoitra ho azy fotsiny dia tsy voazava hoe aveza ilay izy dia matetika any amin'izay ratram-panahy tamin'ny fahazaza izay no mitarika amin'izay rarin-tsaina izay. Dia ny fanontaniana faharoa hoe misy ifandraisany amin'ny traumatisme ve ny crise de spasmophilie azafady. Raha ny fahazahoako an'ilay crise de spasmophilie aloha dia hoe rehefa misy fihetsem-po diso tafahoatra dia lasa tsy mahatsiaro tena natorana indray misy hoe manaintaina ny vatana iray manontolo nefa ataony analizy rehetrarehetra tsy ahitana hoe zavatra mampiaya fa nefa dia mahatsiaro manaintaina mihitsy ilay olona. Misy ifandraisany mihitsy ny izay hoe crise de spasmophilie izay amin'izay resaka traumatisme izay dia mbola miverina amin'izay hoe traumatisme transgénérationnel izay ihany moa fanazavana azy hoe ratsy ny fitaizanany na rary ny fitaizanany ray aman-dreny dia ilay ray aman-dreny koa aveo mampita an'iny satria iny mifantany hoe izay no izy dia indray no hampitainy amin'ilay zanany rehefa aveo lasa ilay zaza koa lasa miaina traumatisme. Hoe traumatisme physique na traumatisme psychologique na traumatisme indraindray sexuel iny tsy voatery hoe mikasika azy foana fa ohatran'ny hoe abiridana fotsiny eny mason'olona eny ilay zaza tsisy antony mazava dia efa anisan'ny traumatisme sexuel ho an'ny zaza ihany koa izay. Ka raha misy traumatisme verimberina ohatr'izany hoe teny marary, fikasihan-tanana na tsy firaharahiana ihany koa dia mitarika amin'ny antsoina hoe attachement insécure moa izany ny filaza azy hoe tsy mahatombona intsony ilay zaza du plan de vue émotionnel dia mitarika amin'izay crise na spasmophilie izay rehefa aty aoriana. Dia ny afaka manampy moa ilay fandraisana ty teo daholo ihany hoe afaka mamboraka amin'ny alalan'ny haitao maromaro izay efa voalaza teo fa raha hoe tena lalina dia lalina ilay ratram-panahy dia afaka manao ny psikoterapia dia ao anatin'izany ny psikoterapia EMDR izay ho velabelarintsika kely amin'izay arany. Sao dia misy hanampiana alohan'ny tena hoe hidirako amin'ilay psikoterapia EMDR. Tena kely angambany za mahakasika an'ilay eo amin'ilay hoe traumatisme miampita moa izany avy any amin'ny razambe azadino fa manomboka ao amin'ny fahatelo volana farany mahabevoka ny vehivavy anankiray dia efa mandray daholo organe de sensany rehetra ny zaza zany. Raha sendra sanatria avy mivava zany amin'ny fotoana iny ilay reny izay mitondra vohoka
no misy zavatra mitraumatise anazy, sanatria ohatra hoe misy herisetra ataony vadiny resaka iny feo dia efa voarain'ilay zaza iny. Izay nahitantsika hoe zay vehivavy efa niteraka indrindra dia mahatsapa an'izay hoe rehefa malahelo be ny vehivavy dia tsapao fa tonga dia miaraka amin'izay koa tonga dia miahenjana icube io, na tsy voadony ianao tsy maninona ianao fa eny sofinao lay lehilahy mikikika na lay vaovao ratsy nahita ny masonao izy nitrevatreva be avy any tsy mikasy tanana anao dia miaraka amin'izay dia tonga dia enjana ny kibo be voka. Ina dikan'izay ilay traumatisme mandroan'ilay renim-pianakaviana à partir ny fito volana ka taty amin'ny fahasivy volana zany dia efa raisin'ilay zaza. Dia raha renim-pianakaviana traumatisé zany renim-pianakaviana miarana herisetra zany dia ao ambokany zany dia efa iarana herisetra. Rehefa tsisy ny fandraisana tanana ny renim-pianakaviana io dia mitohy mamindra n'ilay tebotebony ny raritsainany izy any amin'ilay zanany dia isaky mihetsika zany dia mihamafy foana misy ilay contraction utérine ohatra mafy be izay foana kibo ilay renim-pianakaviana azotsika tsapa azy tsapaina dia hitany tsara izay zay renim-pianakaviana efa niteraka. Dia rehefa tiarina io zaza io mbola any amboka zany dia efa traumatisé dia izay fony fanahany sainy traumatisé izay ndraiky io nitaizan'ny taranaka anio dia sanatria taferitreritra ilay olona rehefa izay dia karazan'olona malemy fona, izay dia karazan'olona maherisetra satria araka ny teren'ity teo mety miseho amin'ny fihetsika maneho fihetseham-po maherisetra, fihetsika maherisetra dia iny zany laza ohatra hoe mitomitomy makany dia sanatria vehivavy misy fianakaviana taferitreritra izay karazan'olona mafana rà, izay karazan'olona maherisetra. Tsy misy an'izany mihitsy fa ilay traumatisme tsisy fandraisana tanana zany ilay herisetra tamin'ny reny bevoka dia mampita makatỳ amin'ny zanany dia mitomy makany foana dia izay nisy amin'ny mahazava-dehibe ny fahafantarany reny bevoka indrindra hoe ilaina manapaka an'io mba tsy hiteraka zaza manimba ny taranaka aty aoriana. Izay angamba nanapiko anazy misaotra antsika rehetra. Tsara be. Mankasitraka amin'izay fizaran'izay satria tena zava-dehibe ny fahafantarana an'izany ho tohizantsika ve ilay zampiranina zany miditra avy hatrany ianao raha misaotra betsaka. Anohizantsika ny famelabelahana moa zany dia ho resantsika misimisy ilay hoe raha lalina be ilay ratram-panahy afaka ataontsika ny psychothérapie, afaka manantona manam-pahaizantsika anaovana an'izany hoe psychothérapie EMDR zany. Inona moa zany fanafohezan-teny izy io avy amin'ny teny anglisy hoe eye movement desensitization and reprocessing na koa amin'ny teny frantsay hoe psychothérapie par mouvement oculaire. Ny EMDR dia niatomboka tany États-Unis tamin'ny taona 1797 ary roa taona tao aorianan'izay izy nanomboka koa tao Frantsa dia amin'izao izy efa manomboka misy an'izay fandraisana tanana izay eto Madagasikara. Tena atao amin'izy io zany dia fandraisana tanana ireo ratram-panahy na hoe traumatisme psychologique, mety ho traumatisme hatramin'ny fahazaza io na koa mety hoe zavatra nisy voina taty aoriana nitranga tampoka dia ohatra ny hoe nisy accident na nisy fahaverezana olona akaiky na voina tampoka nahazo, izany hoe traumatisme tsotsotra fa traumatisme simple no entintsika ilazana azy dia azo raisina tanana amin'izay EMDR izay. Fa ny traumatisme hatramin'ny fahazazana mantsy rehefa miteraka an'ilay tranga rehetra niresahan'ity teo dia lazaina hoe traumatisme complexe, izany hoe sarosarotra kokoa satria zavatra efa niainana hatramin'izay ilay ratra dia somary elaela ny manavaka anazy. Fa maninona moa no hoe ny maso no avy amin'ny maso no anaovana an'ilay fandraisana tanana satria araka ny resan'ny docteur Odile teo hoe ny information rehetrarehetra izay voaraintsika dia miditra amin'ny alalan'ireo 5 organes de sens ireo avokoa, izany hoe raha misy voina anankiray na misy traumatisme iray dia sady hita masontsika ilay izy no misy feo henontsika hoe izay ny feo an'ilay fahatezerana ohatra na koa hoe voakapoka tampoka tsy na dia henon'ny vatana zany izay fikasohana izay dia eo ihany koa mety nisy fofona niaraka tamin'ilay izy, mety mipipiaklao tampoka ianao tamin'ilay voakapoka na iny fofona pipi dia nijanonao iny dia misy fiantraikany izay information rehetrarehetra izay zany no voarainao mipetraka any amin'ny souveniranao dia lasa miteraka an'izay ilay hoe fomba fiseho tranga rehetrarehetra manakorotana ny vatanao rehefa avy eo. Ratsy zany ilay information azon'ireo organes de sens ireo dia lasa souvenir ratsy koa no mipetraka voatahiry ao anatin'ilay olona ka lasa mitarika an'ilay tranga voalaza rehetrarehetra teo ambony hoe matahotahotra, palpitation, ny mangovotra tampoka, tsy mahazo aina, fihetsika ohatr'izany miverimberina. Dia mba tsy hisian'izay tranga izay dia na koa hanarenana an'izay dia amin'ny alalan'ireo 5 organes de sens ireo zany no anaovana retraitement des informations na koa hoe mba entina hanamaivanana ilay ratram-panahy mba tsy hahatonga an'izay fikorotanana eo amin'ny vatana izay intsony. Izy io zany ny EMDR zany afaka natao hoe amin'ny alalan'ny sofina hoe mandefa feo eo amin'ny sofina na koa hoe amin'ny fikasohana an'ilay olona. Fa ny mahatonga anazy hoe amin'ny maso zany dia satria ny maso mba afaka contrôlena distance, izany hoe tsy mila mifampikasoka be matetika dia efa afaka atao izay fandraisana tanana ny ratram-panahy izay dia izay ny antony anaovana azy hoe amin'ny maso no anaovana an'ilay retraitement. Slaidtsika manaraka nisy vidéo moa fa izany hoe tsy nety nipoitra ilay izy fa ho azavaiko fotsiny afaka jerevantsika amin'ny YouTube koa ohatry ny ahoana izany séansena EMDR izany. Fa rehefa tratran'izay tranga rehetrarehetra fisehon'ny traumatisme izay zany ka manantona manam-pahaizana amin'izay hoe psychothérapeute dia miara-mijery aloha miaraka amin'ilay psychothérapeute EMDR hoe inona daholo zany anisan'ny tranga
na ratra-panahy ny ainan'ilay olona dia inona no raisina tanana voalohany amin'ireo. Dia mety hoe séance 2 na 3 manao an'izay fotsiny raha ohatra ka mampikorotana be an'ilay olona le traumatisme iainana ambony be loatra ilay stressny tsy maintsy hoe stabilisena kely izy aloha dia mety mbola misy séance maromaro zany anaovana izay hoe stabilisena anazy izay mba tsy hoe vao maika hampikorotana be anazy ilay séance. Rehefa manomboka an'izay stabiliser amin'izay izy averina resahana tsikelikely amin'izay ilay traumatisme ilay ratra rehetrarehetra ny ainana zany maka cible anankiray aloha hoe ity ratra anankiray ity aloha no dia resahantsika amin'ny séance zao dia resahana iny dia misy fanontaniana maromaro avy eo anontanianan'ilay olona dia rehefa voaresaka daholo zay dia mandeha amin'izay ilay fihetsiketsehany maso izany hoe ny tanana zany no arahana mba hietsehan'izay maso izay satria ny thérapeute mahafantatra ohatra izao ny faingana an'ilay fihetsehan'ilay maso atao mba apetehany fanovana an'ilay souvenir mba ho tsy ampisamboaravoara be intsony ilay izy fa mba hoe tantaraina iny moa tsy afaka intsony satria souvenir zany tsy afaka fa hoe mba vitanao ny mitantara an'ilay izy mizaran'ilay izy amin'ny hafa sy tsy hoe tsisy émotion be intsony ianao rehefa mitantara an'ilay izy. Dia ohatr'izay ny ataontsika hoe fandeha ny séance na EMDR sao dia gaga mantsy fa maninona ny masoko no ahetsiketsika dia ohatr'izay mahatonga an'ilay izy hoe ahetsiketsika tsara misy fanontaniana aloha ohatra eo. Ia, misaotra betsaka. Tsy fantatra nisy problème-na connexion i docteur Odile fa tiako hiverenana kely le tao amin'ilay hoe fikasohana. Raha ohatra zany hoe satria tsika zany ao anatin'ilay malaza be amin'izao ilay resaka fanolanana. Anatin'izay zany mety hoe ratra ilay fikasohana io satria misy zany tranga maromaro hoe nataon'ilay olona tany anatin'ny torimason'ilay zaza ohatra na ilay olona ilay fikasohana ohatra ao anatin'ny fanolanana zany hoe tsy sitrapon'ilay zany hoe non consentement zany hoe tsy nanaiky natao an'izay ilay olona fa nanarotana ny anatsona an'izay rehefa tsy manaiky makitsy koa zany olona hoe manaiky hoe manome fahafahana anao dia indrindrandrindra koa raha hoe zaza latsaky ny 12 taona dia fanarotana zany fanolanana. Raha ohatra hoe mbola tsy vonona ny amin'izay tsinona ilay olona dia tsy azo atao izay fa ilay iverana ilay hoe maso na hoe ilay fomba fanaovana an'ilay izy zany. Ary io zany raha ohatra ka hoe tsy tadidin'ilay olona ilay izy na tsaboana rehefa mitsabo na manao traitement ilay olona dia mety mivoaka tsikelikely iny ilay izy amin'ny alalan'ny fitadidiana satria any amin'ny aparato ka any amin'ny subconscient-n'ilay olona mihitsy zany indray mijanona ilay tsy voatery ny ratra zany indraindray na zavatra raha mitotoy zany ilay izy miampita tsy nitsaboan'ny ray aman-dreniny tsy hitan'ny ray aman-dreniny dia mitohy any amin'ilay zanany iray. Raha ilay zanany koa mbola tsy nitsabo an'ilay izy dia mitohitohy hatrany mandeha mitohitohy miampita any amin'ny génération foana zany izy lasa enjana be lasa migravy dia izay no mahatonga an'ilay hoe raha mitsabo ilay olona na ny hoe ny razambeany zany ny eniny avy ao anatiny mikekaika zany hoe mila an'izay fitsaboana izay rehefa mitsabo ilay olona dia any anatiny any zany mety hoe mivoaka tsikelikely ilay izy tsy voatery hoe misy ihany be fa me ohatran'ny hoe mahatsiaro ohatran'ny hoe tsy voageja ilay olona mety hoe misy hiovana mandeha tsikelikely zany ilay izy mety tonga dia hitanao eo dia eo satria matetika ny olona miteny hoe mieritreritra hoe rehefa manao zavatra anankiray dia tonga dia ahita variny eo dia eo ianao fa mandeha tsikelikely arakaraka ilay olona tsirairay avy fa somary elaela matetika ny zavatra hita zany ny handehan'ilay fitsaboana. Ia, tsisy saorana. Misy fanontaniana ito asa raha afaka avaliantsika. Misy fanontaniana maromaro koa moa amin'ny page eo nazo valiana aloha ty efa ato ty hoe iza no psy manao EMDR io azafady dia maharitra 5 volana. Izy aloha tsy voafaritra hoe maharitra 5 volana satria miankina amin'ilay alalan'ilay ratra-panahy ny ainan'ilay olona zany hoe efa ratra-panahy hatramin'ny fahazazana ve na hoe traumatisme complexe sa hoe ratra-panahy avy amina voina anankiray hoe accidenté ohatra dia misy ratra-po taorian'izay dia tsy mitovy ny faharetan'ny fandraisana tanana anazy. Ny psy manao EMDR moa dia eo anatiny docteur Ranitra Andrasana Odile psychiatre miasa eny amin'ny centre hospitalier universitaire eny Anjanamasina. Dia misy ihany koa any Majunga docteur Yasina Bakoarliva ao amin'ny CHUP Zaga. Dia za koa moa mandray tanana ihany koa an'izay psychothérapie EMDR izay afaka mandefa message eo amin'ny page-ny association psychose Madagasikara. Misaotra betsaka. Dia ankoatran'io misy fanontaniana ihany koa ato hoe inona ny atao raha matahotra fiara fa avy nivadika dia lasa mitaintaina be foana rehefa mitondra fiara. Izay zao anatin'ilay hoe ratra-panahy nandalo zany hoe traumatisme réactionnel amina ilay accident. Dia azo ampiharina tsara ireo zavatra manampy ny resahan'ny ity teo tsy raha afaka averina kely ve ny lesilay. Ie. Dia efa nisy teboka maromaro moa ireo natao hoe afaka manampy hialana amin'izay tahotra izay satria mila fotoana ihany koa ilay izy fa raha hoe vao 3 andro ianao no niaran'izay voina izay dia normal izay réaction izay dia afaka manao an'ireto torohevitra maromaro vitsivitsy reto. Fa raha ohatra ka hoe ataontsika hoe efa herintaona kosa na hoe efa elaela no nisy an'ilay voina nefa mbola matahotra foana efa manomboka lalindalina kokoa zany ilay ratra-panahy dia afaka raisina tanana amin'izay thérapie EMDR izay ihany koa. Sa misy anampian'izay ve? Misy fanontaniana hafa ve ao amin'ny association psychose? Misy fanontaniana manaraka ary ty raha ohatra tsy sanam-pinitizan'izay maharitra 7 taona vao afaka ny traumatisme. Koa zany moa zany ilay teneniko teo hoe tsy voafaritra satria samy manana ny alalan'ny ratra-panahy ny olona tsirairay sy samy manana ny capacité de résilience zany hoe ny hoe vetivety kokoa fa izy dia sitrana misy facteur maromaro sa hoe somary elaela izy rehefa miretraité information dia samy manana ny azy ny olona tsirairay avy. Fa ny tena hoe raha marina aloha tsisy miankina amin'ny fitaizanao ny sainao ihany koa no mahatonga ilay izy hoe elaela na vetivety sy ny trangam-piainana manodidina anao. Izay indrindra ilay satria
resaka fomba fiainana mihitsy zany le izy hoe indraindray ny zavatra adinodinitsika andavanandro mety manapitrotraka an'le izy hoe raha tsy ampy toromaso anao mety manapitrotraka ny andronao iny raha ohatra ny le safidim-piainanao zany le zavatra ataonao andavanandro manampy na manapitrotraka ny zavatra efa iainanao. Dia zay no mahatonga an'le hoe mila disiplina zany indraindray hoe misy olona fantatro zao tena raha tsy mihazakazaka izy isan'andro izy vao maraina mandritra ny adiny iray dia tena mikorotana daholo ny andro indray manontolo. Zay ny azony fanafodiny zay zany ny zavatra ampiasainy ny vatany hoe manampy anazy. Ahoana nahatongavany tamin'izany izy ihany dia efa nalala sy mahalala hoe ity zany mety amiko. Raha misy olona ohatra zao hoe misotro izy na hoe mifoka na ohatran'izany dia hitany hoe tsy manampy anazy le izy dia izy ihany manao safidy tsy manampy anahy ity fa hiala amin'ity dia zay zany le izy hoe ny fahasitrahana io indrindra fahasalamana-tsaina miankina be amin'ny safidin'le olona zay hiarana izy tsirairay avy. Indrindra zany rehefa lehibe ianao raha mbola kely moa ianao zany dia miankina amin'ny ray aman-dreninao fa rehefa lehibe ianao dia afaka manao an'izay manabe anao zay mandray andraikitra manoloana ny fahasalamanao feno fahasalamanao ray manontolo zany dia fahafantaranao an-tenanao sy ny mombanao manampy an'izay. Misotro rano ohatra zany zao anatin'ny manampy be mihitsy fisotroana rano tsara anatin'ny ray andro sakafo ara-dalàna izay manampy anao rehetrarehetra zany dia atao izay manampy anao. Zay anisany manampy amin'le hoe resaka traumatisme tsy voatery amin'ny alalan'ny fanafody raha lalina be le izy dia tsy maintsy makany be dia be ny azonao atao ihany koa amin'ny andavanandro. Tafaverina amintsika eto indray Dr Odile dia ny filohan'ny fikambanana koa miaraka amintsika eto asa raha misy tianareo hanampiana antsika moa mbola manam-potoana raha ohatra hoe tsisy fanontaniana avy any amin'ny mpanaraka antsika dia afaka raha misy tianareo hanampiana kely ohatra misy fanontaniana ka ato mialatsiny misy hoe inona ny créer les peurs du noir zany ve izy no afaka mamaly an'izany afaka hanampiko kely aloha afaka azavaiko misy zany stage-ny ankizy tsy andrito tsara hoe 4 taona fa io normal any amin'ny ankizy zany ohatrany hoe zany hoe tsy niavina zay tahotra zay tsy hoe ohatrany hoe tsapiana le zaza hoe zavatra resana zany le izy dia mety lasa vao may tsy azo an'le zaza hoe fa manina moa za ty no beta raha matahotra an'izany nefa zavatra stage normal ny développement an'le zaza zany na nisy zavatra nitranga koa tsy fantatra hoe nisy ratra ve na nisy choc ve na tonga an'izay tany aloha tany na zavatra niampita avy any amin'ny razambe fa misy antony zany hoe matahotra ny fitoerana maizina be na ohatran'izany fa misy ihany koa ny ohatrany hoe zavatra voajanahary hoe rehefa zavatra tsy dia hitanao hoe ohatrany hoe mandeha alala be ianao ohatra maizimaizina dia tsy mahita ianao dia zay zany le sens le organe de sens anao ohatrany hoe misignaleny aminao hoe satria anjaran'ny sens anao sy ny vatanao zany no miaro anao dia ohatrany misy zavatra mampanahy dia ohatrany hoe mijery ianao zany dia hitanao hoe mila mitandrina zany satria tsy mahita masoko na hoe mety enjera na hoe mety misy zavatra mitranga tsy hoe mety hoe relié mifandray amin'ny zavatra mitranga le izy satria hoe ao anatin'ny maizina ianao dia hoe tsy mahita dia mila mitandrina arakarak'izay zany le izy tsy haiko na navaly fanontaniana zay fa arakarak'le contexte le izy fa nampim-panazavana an'le fanontaniana amin'le hoe hafiriana maharitra hafiriana satria hoe mety tsy manana fahafahana zany amin'ny ara-bola tsy voafaritra le izy hoe maharitra hafiriana fa raha ohatra ny mantsy maromaro le ratra dia miara mijery aloha amin'le psychothérapeute hoe inona amin'ireo zany tena anisan'ny tena manakorotana be indrindra mety hoe inona ny raisina tanana voalohany aloha rehefa hitanao hoe ohatra rehefa manomboka milamindamina afaka manao an'le zany le torohevitra rehetrarehetra andresahana teo amin'izay amin'ny tohiny fa tsy voatery hoe hanohitra amin'ny farany tsara indrindra aloha dia hoe hanohy ny séance hatramin'ny farany satria lasa ohatrany hoe mitsapitapany ihany fa ohatra vita zany traumatisme anankiray izay niarahanareo nandray an-tanana iny dia mety afaka mianto kely aloha ny saran'ny fandraisana tanana zay moa zany miovaova arakaraka ny centre mandray an-tanana an'le izy ihany koa. Ny zavatra tiako hanampiana kely zany zay sosokevitry ny filohan'ny association psychose ihany koa ny resantsika momba ny hoe fanomezan-tsiny ny tena efa niresantsika teo le izy avy antsika resahana indray somary mampalahelo le izy atao mety manampy ato le izy angamba matetika le olona voan'le izy indray zany no omena tsiny satria zay zany le ohatrany hoe tsy hitanao zay ataon'le izy ohatrany hoe matsiaro ianao efa voindray zany ao anatin'ny resaka enatra le izy enatra lalina le izy zay no tena fototry le izy fahakan'le izy hoe rehefa matsiaro menatra asa manome tsiny ianao zany ianao kanefa izay manome tsiny ianao izay tsy nisy fahadisoanao akory tsy fahadisoanao akory ny mahatonga ny ratram-panahinao na mahatonga ny ratram-panahin'ny razambe anao na mahatonga ny zavatra mitranga izay tsy tomombana amin'ny zavatra izay tsy nataonao zany io afo mitranga taminao nefa tsy ianao akory no nanao an'le izy fa zavatra niampita sy noho ny zavatra mitranga amin'ny fiainana tsy misy tokony hanomezanao tsiny mihitsy ny tenanao indrindra satria izay zany tsy mitondra any amin'ny vahaolana izay mahatonga ny hoe ny fangorahanao ny tenanao auto-compassion sy ny hafa anatin'izany ny empathie isan'ny manampy zany anisan'ny dingana voalohany na misy zavatra tsy mety ary nataonao afaka hisaorana ny draikefa tsy mety ahafahanao miarina sy tsy mamerina an'izay zavatra izay indray dia zay zany le izy hoe ny fanomezan-tsiny dia tsy vahaolana ary tsy manampy zany amin'izay fahasitranana maharitra izay. Misy fanontaniana hafa ve alohan'ny resako an'ity anankiray ity mifandray amin'ilay fanomezan-tsiny ihany? Fanontaniana manaraka moa tsy mifandray amin'ilay fanomezan-tsiny le izy fa hoe inona ny fomba nalàna ny traumatisme héréditaire. Sora-bitana amin'ny fitenenana mahakasika an'ilay teo zany hoe raha misy tsy fahafahana ara-bola dia amin'izao any amin'ny hôpitalim-panjakana any amin'ny Befilatanana na za any Anjanamasina na any amin'ny institut d'hygiène any Analakely na eny amin'ny hôpital militaire eny amin'ny Omi zany dia efa manao an'izay EMDR zay
dia sarany tsy dia tena hoe lafo be dia manahoana loatra mahakasika venandray mandeha satria henoko ihany mahakasika ilay tena mampatonga an'ilay tahotra maizina indraindray koa izy io zany araka le nitenenina tamin'ny voalohany teo ny zavatra vaovao ratsy hita ny maso na reny sofina na voatsapa ny vatana reny zany no mitarika an'ilay souvenir ratsy izay manakotana ny vatantsika araka ny resahan'ny tija teo aloha teo zany dia raha sendra sanatria ka tamin'ny andro ariva na tamin'ny andro alina mitrangaza zavatra izay dia lasa ny fahatongavan'ny maizina dia mamerina andray mandeha an'ilay imazin'ilay zavatra traumatisé an'ilay olona le vivre n'indray mandeha zany miaina n'indray mandeha ilay olona araka le misy ilay fitenenana gasy hoe le mbonanana ka tsy tia zavatra boribory zany hoe zay zavatra boribory rehetrarehetra mety rappel an'ilay voananana dia mampatahotra tonga dia tsy tiany dia ohatr'izay ihany koa mety mampatomba be matahotra maizina zay zavatra rehetra maizina ny sanatria ataontsika fanolanana tamin'ny alina dia isaky ny tonga ny ariva dia lasa matahotra foana ilay olona zay toka sanatria ka hiverina indray ilay faноlanana fa alina ny andro dia raha sanatria misy an'ireny hoe matahotra maizina ireny dia tsara zany adiadina misy kokoa zay hoe fatafiditra aty amin'ilay fandraisana tanana lalindalina kokoa hoe inona amin'ilay maizina ny tena mampatahotra fa nisy inona tamin'io maizina io mila fantarina ihany zany zay mba tsy isin'ilay hoe fotsiny hoe rehefa ariva keny dia tsy maintsy maizina dia tsy mba niny io satria arakaraka ny hanamavanana an'ilay tahotra an'ilay olona mampatonga an'ilay olona mahatsara indray hoe olona tsinotsiniavina faharoa indray ny fahoriana iainana rehefa milatsaka ny alina rehefa miariva ny andro tena manampy be mihitsy zay misy fanontaniana anankiray hoe fourchette de prix io moa zany arakaraka le toerana tsy izay sy le traikefan'ilay olona raha ohatra hoe olona manana expérience taona maro mety tsy hitovy amin'ny olona vao nanomboka raha ny any amin'ny ain'ny anjanamasina zany zao aloha atreto satria izy zavatra vaovaovao ny tonga dia mitovy amin'ny prix ana consultation tsotra zany ny anaovana ny séance fa atsoatsy satria séance anankiray dia manodididina eo amin'ny adiny iray sasany eo eo dia atsoatsy mety hoe iova kely mety angamba zany hoe ikivalana consultation anankiroa no anaovana ihanazy tsy haiko moa ny any amin'ny toerana hafa fa mbola fanomboana zany zao dia zay zavatra zany mbola hoe dingana satria zay moa zany ny effet an'ilay EMDR raha ohatra ka raisitsika hoe vatana dia karazana ohatrany hoe fandidiana chirurgie izay manala après an'ilay séance iny zany dia afaka atilay zavatra ny traumatisé an'ilay olona zany hoe iny no sady fanafody no consultation ny EMDR zany tsisy hoe mividy fanafody any pharmacie tsy hoe rehefa manao EMDR da tonga dia ny séance iny zany raha tsy hoe an'ilay olona zay mbola voatena mikorontana be ireny ka atahorana hoe misy fiovana be tamika mandritra an'ilay séance dia amin'izay zany mety misy fanafody kelikely fa tsy ho lava koa nefa izay anomboana an'ilay séance fotsiny misy ressources inona ve satria ao anatin'izay le MDR arakaraka le olona ihany fa hoe omena karazana ohatrany hoe zavatra hoentiny mody ve le olona amin'izay hoe ataony tohizany any an-trano tena tsy maintsy izay no fanombohan'ny séance satria ny EMDR dia ohatran'ny soin rehetra ihany raha raisitsika zao ohatra hoe misy olona anankiray mandeha makany amin'ny dentiste fa hoe misy ny fianan-kefatra marary ao anatin'ny vavany ao zay ny tarainany ihany ka mila nahitena ary sahirana na sakafo ary tsy vita intsony dia na mahay tohina ary le tompom-batana za teo sitrana ary na mahay tohina koa ary le dentiste tsy afaka tonga dia hoe ndeha tonga dia ngotako ireo nify efatra ireo fa ireo mampijaly sy manadalana ho eto fa tsy maintsy mandala amin'ilay hoe mena fanafody mampiana any amin'ny voto mena antibiotika mandrapiverina ny docteur Odile aloha an'ilay fanazavana teo dia raha afaka valiany ity javely hoe fanontaniana hoe na fomba nanana traumatisme héréditaire aliko azy tsotra raha ianao mahatsapa an'ilay izy dia manomboka an'ilay traitement sy fitsaboana rehefa ianao izay miaina an'ilay izy no mandray an-tanana ny fiainanao dia génération fito miverina sy génération fito mandroso no voakasika avokoa no mitondra fasitranana zay ny araky ny fikarohana zany zay zany hoe breaking the cycle hoe le olona miaina an'ilay izy mihitsy no mandray an-tanana manapaka an'izay ratra izay averiko indray mandeha ilay izy misy an'ilay hoe ressource iny miala tsika fa ohatrany ratsy be ny connexion aty amin'aty ny tsy maintsy misy zany zavatra hoentin'ny olona mody any an-trano satria ny fanaovana prise en charge amin'ny EMDR dia karazana ohatrany hoe chirurgie ohatrany fitsaboana vatana rehetra ihany raha raitsika zao ohatra hoe fitsaboana nify raha misy olona anankiray makany amin'ny dentiste fa hoe misy ny fianan-ky efatra marary ao anatin'ny vavany zay tsy ahafahany manokatra ny vavany loatra tsy ahafahany miteny tsara tsy ahafahany misakafo tsara na maika tohina ary le dentiste tsy afaka tonga dia manao hoe andao tonga dia alako miaraka andray mandeha ireo nify ireo na maika sitrana tohina koa ary le olona tompom-batana tsy afaka niatra amin'ny fanaintainana raha miaraka alaina ireo nify efatra ireo fa tsy maintsy mandala amin'ilay mena antibiotika mena fanafody manala manaintaina izay manamaivana ny fanaintainan'ilay olona ary manatsara ny fiainan'ilay olona na dia mbola tsy nisy olona ary le nify mandrapatonga amin'ny fotoana izay matapa-kevitra hoe efa afaka misokatra tsara le vava dia afaka atao tsara ny fanalana an'ilay nify ary amin'izay fotoana izay koa na manana an'ilay nify dia alaina tsirairay fa tsy tonga dia miaraka alaina izy rehetra dia tsisy hafan'izay ihany koa ilay EMDR zany raha zavatra maro be mitarainan'ilay olona sanatria maty ny mamany victime-na viole izy ny tsy mpamakitrano zavatra maro be ohatrany izany mba hitarainana dia tsy maintsy mena an'ilay hoe fanafody ressource ina zany hoe zavatra stabiliser anazy tsy mbola hikasika an'izay zavatra izay fa kosa manamaivana ny fiainany mamerina ny ananany ohatra torimaso tsara ahafany hoe tsy midobodoboka loatra amin'ny fony dia ireny zavatra ireny zany ilay omena an'ilay olona izay ampianarana anazy mandritra ny séance ary ataony rehefa any an-trano satria izay zavatra izay tena ilaina rehefa anomboka an'ilay séance proprement dit tena hanao an'ilay séance hoe andray an-tanana tsara ilay viole sy ilay zavatra maromaro manjo an'ilay olona dia tena misy an'izay mihitsy ary tena tsy maintsy atao raha tsy misy an'izay zany
dia tena tsy fanao zany hoe hanao EMDR nefa tsy mandalo amin'izay tsy mamiazy izay an'ilay olona, ohatran'ny hoe hanala nify nefa tsy nan'ny antibiotika na tsy nan'ny antalgie na hoe hanala nify noana tsisy anesthésie, izany ny zavatra atao raha sisa antsika manao EMDR nefa tsy mandalo amin'izay fazy izay dia zavatra tsy fanao mihitsy. Saotra betsaka amin'ilay fanazavana, tsara be mihitsy ilay satria mieritreritra ny olona hoe amaivan'ny olona zany ilay izy amin'ilay hoe tsy misy zavatra fizika hoe omena hoe fanafody. Hoe misy ihany moa zany satria nareo psikiatra afaka manao prescription fanafody, fa raha ho an'ny psychologue tsy afaka manao prescription fanafody dia hafa indray zany izay afaka miara-miasa. Nefa ny psikiatra raha ohatra hoe psychologue zany mandray anao manao EMDR anao dia raha mila an'izay fanafody anao dia mila fifandraisana ohatran'ny hoe karazana ohatran'ny hoe misy team, ohatran'ny hoe misy mpandray an-tanana mihitsy zany hoe groupe mandray tananao dia mifampiresaka ireo olonao. Izay moa zany ny fanaon'ny olona aty fa tsy fantatro ny Madagasikara mino fa azo atao tsara mihitsy zany. Dia tiako hiverenana kely ilay fanontaniana resaka héréditaire teo tsara marina ilay satria izay no mahasamy hafa ny tontolon'ny médical sy ny santé mentale. Tsy atsoina loatra ilay izy hoe héréditaire satria manana safidy ilay olona voakasika ilay izy ny handray an-tanana an'izay, izany hoe mety hoe ao anatinao ilay izy ny ampita fa tsy atson'ny misehatra ny fahasalaman-tsaina zany épigénétique no anatsonana azy fa tsy héréditaire. Satria raha héréditaire zany dia ohatran'ny hoe tsy manan-tsafidy ilay olona voakasika ilay izy. Épigénétique kosa ny zavatra miampita tsy na ilay razambe zany dia manan-tsafidy ilay araka ny resantsika teo hoe ny hanampiana manampy dia ilay olona mahatsapa an'ilay izy sy miaina an'ilay izy no manapaka an'izay cycle izay hoe hatretra ihany ary mandray an-tanana ny fahasalaman'ny rehetra ny tontolon'ny izy iray manontolo zany no sitranina sy ho ampiana amin'ilay izy. Za zany raha ohatra ka tsisy fanontaniana dia te hanampy kely raha ara-panahy eny dia misy fiantraikany betsaka amin'ny fahafahana miatrika ny andavanandro. Amin'ny ankapobeny manko dia ny olon-dehibe no afaka mitaraina, ny olon-dehibe no afaka teny hoe mamoy fo mitaraina ny olona manodidina, fa aza adino fa amin'ny zaza io dia tena isan'ny tena manimba ny ankizy, mety mampatonga hoe lasa ratsy ny fianarany, lasa tsy tia migafigafy izy, lasa misy fiovana be zany. Dia izay zaza izay tsy karitra antsika misy fiovana ohatran'izay mety zazanahy izy teo aloha taoriana sanatria maty dadana maty neny na misy teny mandrafitra nataony tanatam-pianatra taminazy tany am-pianarana dia miova izy dia ireny zany tena tokony asiana fijerena misimisy kokoa mahakasika ny zaza teo aloha ohatran'ny mifandray miara-mialao amin'ny ankizy aty aoriana tampotampoka ny ohatran'ny hoe tia mitokatokana izy dia ireny mila fanadihadiana satria amin'ny ankapobeny ny zaza zany tsy dia tena hoe manana izay fahafahana mitaraina be izay. Fa ilay fiovam-pihetsika ihany ilay niresahana teo aloha, lasa zavatra nahafinaritra azy tsy tia intsony, lasa migafigafy izy, lasa be tsy miteny izy ireny mierika isehoana. Dia ireny mila ampiana zany zazadratra ireny mety anontany tena ray aman-drany manko hoe ahoana moa no ahafantarana hoe inona no nanjo azy, dia aza manahy fa rehefa tonga aty amin'ny psychothérapeute dia ny psychothérapeute afaka hanampy anareo ray aman-dreny sy afaka hanampy an'ny zaza hanova an'ireny fihetsika vaovao izay hafahafa ny tenenantsika anazy tsy ny nataon'ilay zaza teo aloha nefa lasa nitranga ireny fa aza manahy fa azo atao tsara izany. Ia, misaotra betsaka anampiko kely an'izay hoe raha ny hitanareo hoe mety amin'ny ankizy kokoa ilay EMDR sa ho an'ny olon-dehibe satria misy ihany koa ny intervention hafa toy ny hoe ergothérapie, misy intervention psychothérapeutiques maromaro zany, karazany maromaro miankina amin'ilay alalan'ilay ratran'ilay olona tsirairay avy. Manampy zany andraisana an-tanana ny olona io. Inona no hitanareo hoe manampy EMDR moa zany tena voaporofa ara-tsiantifika mihitsy ho an'ny ratram-panahy. Misy zavatra hafa ohatra izao hoe amin'ny ankapobeny hitanareo intervention psychothérapeutiques ary hoe fanaonareo ihany koa indrindra ho an'ny ankizy. Satria ny ankizy moa zany no anisan'ny be dia be no manoratra any amin'ny pejy ilaina amin'ny sisy soasoa ankizy daholo no resaka eto. Nefa any koa zany no tsara hisorohana an'izy koa satria moramora kokoa ny misosoka no mitsabo. Dia izay no afaka ampianareo kely amin'ny hoe inona ihany koa ny hitanareo zany hoe manampy ny ankizy indrindrandrindra. Horaisiko ilay fitenenana dia izao. Misy mihitsy zany ny EMDR en fond. Ohatran'ny hoe fisiany hoe chirurgie ho an'ny olon-dehibe dia misy atao hoe chirurgie pédiatrique. Ohatran'ny hoe fisiany toerana fampidirana hôpitalin'ny olon-dehibe dia misy ny toerana fampidirana hôpitalin'ny zaza. Dia misy ohatr'izay ihany koa amin'ny EMDR misy zany ny EMDR ho an'ny olon-dehibe dia misy ny EMDR tena natokana ho an'ny zaza. Ny zaza tenenina amin'io manompa-tena ny zaza tena hoe mbola kely eritreretintsika hoe roa taona sy tapany any dia efa afaka anaovana EMDR. Fa amin'izay fotoana izay kosa raha hanao EMDR ny zaza dia tsy maintsy aloha misy fiarah-miasa miaraka amin'ireo ray aman-dreniny. Misy an'izay atao hoe histoire narrative izay zany hoe ny ray aman-dreniny no mitantara an'ilay zavatra nitranga ny ainan'ilay zaza. Raha raiky izao ny kahan'olona andraisiko anankiray izay zaza kely 2 ans et demi accidenté ny dadany dia naratra be dia maty moa ilay dadany mampalahelo. Dia ilay mamany no nahita hoe niova ilay zanany taorianan'izay, zaza efa nadio lasa pipiakolota indray, zaza tsara torimaso lasa mifoha matetika dia nanaovana séance izy dia milamina. Sady ny séance amin'ny ankizy kely zany arakaraka ny anombohana ny séance aloha zany mahatsara ny fivoaran'ilay zaza, mahaingana ihany koa ny fahasitrana. Tsy ohatrantsika olon-dehibe tsy na ny zaza hoe efa manana problème mivady, ny asa, fiarahamonina fa ilay zaza amin'ny ankapobeny zavatra mora sitranina dia azo atao tsara mihitsy. Raha izay teknika hitako sy hatramin'izay fantatro aloha zany
dia ny EMDR no hitako ohatran'ny hoe efficace kokoa amin'ny zaza. Fa izy fotsiny tsy possible raha ohatra ka indray aman-dreny tsy hoe tsy manaiky miara-miasa, tsy maintsy olona mahafantatra tsara an'ilay zaza zany no mitondra an'ilay zaza manao séance. Ary raha sanatria avy mivavaka ka hoe ilay olona mitondra an'ilay zaza olona traumatisé ihany koa, olona manana araka-tsaina, dia tsy maintsy ilay ray aman-dreny ilay mitaiza an'ilay zaza aloha tafiditra ao anatiny hoe izy no atao prise en charge voalohany indrindra, izy zany no tsaboina voalohany indrindra satria tsy maintsy izy no anakilana ny fikarakarana ny zaza rehefa avy eo. Araka ilay tenen'ny docteur Nina teo aloha hoe misy an'ilay atao hoe attachement sécure, izany hoe ny ankizy kely dia izay fihetsika sy zavatra hitany amin'ny ray aman-dreny mitaiza anazy izay no ataony. Raha falifaly dada sy neny dia falifaly ohatr'izay izy, raha sanatria hitany ka mitomany foana neny dia orofo ohatr'izay ihany koa izy. Karaha sy sanatria zany ilay ramatoa hitondra ny zanany hanao EMDR nefa ary izy mbola mitomany lava dia tsy ahita valy mahafa-po mihitsy isika, fa mila hoe ilay reny efa milamina tsara dia izay no manamora ny fitsaboana ny zaza no ihany koa mahastable ny zaza. Mankasitraka indrindra tokoa mazava be ilay izy satria ilay zaza iny fa ny ray aman-dreny no ny fianakaviana ray amanontolo zany no sady mahazo éducation ihany koa no miara-miasa miara-misalaha zany amin'ny fanabeazana sy fanampiana ny zaza iny ho feno zany hoe afaka miaina feno sy ny mahafantatra ny hoe kolokolo maha izy azy sy ny hoe olona feno zany miaina feno tsy misy sakatsakana. Ny fanamarihana avy any amin'ny docteur Nina tsy misy fanontaniana farany zao hita hoe ny fehikinan-doha ve sigara ve mety afaka ny EMDR afaka mamaly ve nareo. Raha ny fahitako anazy aloha dia ny zavatra rehetra dia miankina amin'ilay olona indrindra rehefa lehibe ilay olona fahavononan'ilay olona voalohany indrindra dia avy eo amin'izay ohatrany hoe fanamitosika ohatrany hoe hoty zany manosika an'izay an'izay ilay izy ao anatin'izany koa ny fehikinan-doha hoe fehikinan-doha rehetrarehetra io zany miankina amin'ilay olona tsirairay avy miainga avy any aminy izay tahita izay dia avy eo amin'izay ampiana tosika izy. Dia tsy fantatra hoe nanana expérience an'izay hoe nareo dokotera rahavavy mianaka amin'ny resaka hitanareo karazana ohatran'ny success story zany. Io zany miankina amin'ny hoe inona no nampiasaina ilay sigara voalohany indrindra. Raha nataony hoe fitaovana nampiasaina mba hanadinoany ny adi-tsaina ilay izy, tafiditra tao hoe zany moyen anaovana ilay vitement mba tsy eritreretana ilay izy dia amin'izay fotoana izay tena azo eritreretina hoe rehefa manao EMDR dia ampidiriny ao anatiny ihany koa satria ohatra hoe rehefa miasa saina be dia mitombo be dia be mihitsy sigara fo dia inona nampiasa sainanao araka moa dia ao an-trano amin'ny hariva mahita hoe ilay zanakely eo sisa ny eo fa ny reny ny lasy dia tena tsy zakako dia tena mifoka sigara be raha précis ohatr'izay zany ilay izy dia amin'izay fotoana izay dia afaka manampy amin'ilay fampianana na fanajanana ny sigara ilay EMDR. Fa raha ohatra kosa ilay izy ka tena hoe ka satria mifoka ny olona dia mifoka fotsiny izay tena hoe mila ezaka manokana amin'ilay tompon-tena araka ny tenin'ny utilisateur izy satria ny olona mifoka sigara inge tsy ho lany mihitsy ka raha hoe fotsiny hoe fankanataka ny olona mifoka sigara eny an-dalana no anaovana an'ilay izy dia ataoko fa sarotsarotra nandresy lahatra anazy satria izy tompony ara tsy mahita an'ilay izy hoe ratsy fa mahita hoe mifoka ny olona dia mila mifoka tsy mitovy amin'ilay anankiray tena tsy hitako tsiny atao fa rehefa mifoka sigara dia ohatrany adiniko ilay fahoriako fa azo ampiasaina tsara ihany izy. Fotoan'izay ohatrany mitovy tsisy hafa amin'ilay fampiasana ny EMDR amin'ny fanaovana fandraisana tanana ny olona mandray tanana ny zava-mahadomelina rehetra ihany. Izay aloha zany zavatra hitako izay fa ny docteur Nina no mety manana ny zavatra hitany amin'ny sehatra ny asany andavanandro ihany koa. Tsika zany efa eo amin'ny 10 minitra eo dia efa maraparana mandray fanontaniana anankiray farany tsika zany anankiroa farany izy mety aminareo dia alohan'ny amin'ntatsika an'ilay izy zany misy fanontaniana ito hoe raha olona misy klema azo tamin'ny accident zany efa ela be nefa ankehitriny lasa manao rejet social za raha fa mivoaka ny trano inona no tokony atao ho fanampiana efa tonga atao amin'ny fa tsy mbola nampiova azy. Izay zavatra izay dia azo raisana tanana tsara ny EMDR mihitsy efa fatao andavanandro zany dia manatona fa azonay atao no mandray tanana n'izany olona izany na any amin'ny hôpitaly be filatanana na any amin'ny hôpitaly eny amin'ny OMI na any an-Tsanamasina fa azo atao tsara mihitsy satria mazava be tao aorianan'ilay accident izay nanana ny klema nampatonga azy nanao an'ilay rejet social dia tena azo atao tsara mihitsy ary tsy mila séance lava be raha zavatra précis ohatr'izay ny atombo an'ilay izy. Misaotra indrindra amin'ny valim-panontaniana maraparana angamba antsika raha ohatra ka raha mety aminareo na hoe misy fanamarihana farany dia mamerina ny fankasitrahana manareo docteur Odile, docteur Nina, association psychose ny soasoa ireo izay miandraikitra rehetrarehetra zany nafanana nitosan'ity ampahafantarana androany ity dia ny zavatra tiana marina zany dia misy foana ny fanantenana zany amin'ny resaka hoe olana resaka ratram-panahy niresana teo aloha zany hoe raha mbola kely dia moramora kokoa ny mandray an-tanana zany misoroka mba tsy ho lasa zavatra grave zany ilay izy raha zavatra efa grave moa dia misy foana ny fanantenana azo atao tsara ny mandray azy satria izay zany ilay hoe neuroplasticité hoe azo misy fanantenana zany amin'ny tombon'ny sela hoe arakaraka ny zavatra ataonao isan'andro zany no itombony hoe neurone manatsara ny fomba fijerinao ny fiainana sy ny zavatra izay iainanao zany. Ankoatran'izay asa raha misy hafatra zany maranantsika azy. Aza misalasala fa tena azo atao mandray an-tanana ny famoiza-po na inona antony natao aorianany hoe fahoriana na saika maty
natao aoriana hoe saika naratra mafy na naratra mafy natao aorianany hoe sanatria misy fanolanana na saika voaolana na hoe vohitsakitsaka ny zoamakasy na saika vohitsakitsaka ny zoamakasy nareo moa matetika izany tena tongany aminay dia aza adino fa misy fitsaboana mpisahazana izany aza miaritra an'ireny satria arakaraky ny aretana an'ireny izany dia lasa toy ny hoe tsika hoe olona milanja zavatra mavesatra be nefa aza atao tsara manala an'ireny dia mba afaka mandeha milamina tsara ny fiainana teo aloha tsina dia mbola vitan'ilay hoe mahereza atiana amin'Andriamanitra zakany olona ve dia tsy zakanao fa io tena za zany tena miteny tsy misy olona hoe sanatria hoe adala kaiky manomano fahatany na isotrosotrosoty toka fahatany fa matoa ilay izy mampitomany anazy matoa ilay izy tsy mampihinakana anazy matoa ilay izy lazainy koa mampalera amin'ny fony foana dia tena tsy zakany dia raha sina sanatria manodidina antsika na ny havantsika misotratra ny zavatra ohatr'izany dia mety izy manatona hopitaly ny olona raisina tanana amin'ireny tsy natsia hoe hiditra hopitaly fa tonga izy manao siansa dia lasa mody any an-trano tonga izy manao siansa dia lasa mody any an-trano izany hoe tsy hanapaka ny fianarana tsy hanapaka ny asany tsy hanapaka ny hoe andraikitra tokony ataony ao an-trano mihitsy ny fitsaboana anazy fa manatsara ny fahitan'ny fiainana ary ilay izy dia aza misarasana manatony amin'ny hopitaly fa tena efa azo atao izany amin'izao tena efa azo atao mihitsy manika izy manana olana resaka fianarana noho ny antony samihafa ny olana ny tokantrano izay mamparary fo noho ny antony samihafa sy ny any amin'ny sehatry ny asa ireny dia misy azo atao foana ny fanamaivana an'ireny izay ngamba no satria izay karazana ohatran'ny hoe karazana fitsaboana vaovao tonga eto amintsika izay ampiasana amin'ny hopitaly dia tsara ny afantaran'ny be sy ny maro afaka manao an'izany tsika aty Madagasikara amin'izao. Saotra indrindra tompoko. Izay angamba ny androany fa raha misy fanontaniana hafa tsy voavalinay teto dia aza misalasala manantona miakatra miafina na ny psychose na ny association psychose na ny soasoa na ny ordre national de psychologue na manantona mivantana any amin'ny hopitaly izay niresahana teo aloha teo izany hoe tsy hoe akory hoe tazomina any amin'ny hopitaly fa manao séance dia miverina mody ilay olona dia arak'izay hatrany ilay izy dia mirary soa indrindra makasitraka ny amin'ny fotoananareo androany. Makasitraka tompoko mirary soa tompoko veloma tompoko.